Ny fotoan'androany moa zany a dia fotoana ara-potoana voalohany a ionan'ireo lehiben'ny faritra eo amin'ny eto a Madagasikara any amin'ny faritra roa amby roapolo. Ny fandaharam-potoana dia zany hoe fanakalozana ny fomba amam-panao a fampandrosoana ny faritra any amin'ny tsirairay aby any. Zany hoe no resahany eto androany zany a dia ny développement socio-économique, dia ny amélioration na recette sy ny plan régional de développement. Zay a reo teboka telo reo zany a no edina hevitra eto androany a. Ny tanjona moa anatin'izany a dia mba hakana zay tsara raha ohatra zany ka misy hoe efa lasa lokely ohatra ny any amin'ny faritra Androy a amin'ny fanatsarana vola miditra na ny amélioration na recette dia mba alain'ny sasany zay. Misy zao a efa zatra ohatra mijery amin'ny taratasy nomby dia ny hafa indray zany mijery an'izay a sao dia tokony hatsaraina ohatran'izay. Zany hoe ny tanjona zany a dia mifanakaikikaika ny fomba fitantanana ny faritra tsirairay aby ary indrindra hietsara izay fitantanana ny faritra zay a ary indrindra moa fa eo amin'ny lafiny a toe-karena sy ny ara-tsosialy. Ny lehiben'ny faritra moa zany efa mifandray foana hatramin'izay a fa zany hoe zay fametrahana anaty rafitra mazava amin'izay fifanirasirana zay zany anisan'ny diniany eto koa hoe ahoana ny ahafahan'ny fampizarana izay. Dia iezahana zany misy a tia ny fivoriana voalohany a fa isy ny fivoriana iezahana faravaratsy ny isaky ny volana fa eto moa zany zay manapaka rehefa avy eo hoe atao isam-bolana ve sa atao isaky ny volana izy ity a dia mba ahafahana manohy a an'izay fizarana ny traikefa ny tsirairay aby zay. Dia zay moa zany nanisany ato fa efa misy a ny birao voafidy ao anatin'ny fikambanany lehiben'ny faritra. Raha hoe ny mikasika ny misy tseto a be dia be ny aditsy andraikitra dia misy mbola eny an-dalana dia tsy malevana zao ny avion somary taraikiraiky kely a misy naintsy voanony antony manokana araky ny asa isy lehibe ho avy any aminy ohatra ny sasany a dia tsy tonga izy a fa amma fifampizarana traikefa ny ty androany ity zay a dia tsy maninona mihitsy na hoe zay eto aloha mifampizarana traikefa satria tsy zavatra ho tapahana mikasika ny fikamanana manokana zany a fa ny fifampizarana traikefa dia mizara lehibe.